Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fandarana madimaso. Raha ohatra ka mbola tsy fantatra foana fandarana rehetra izay 3 volana voalohan'izay dia averikely indray. Ny madimaso dia fandarana anankiray ahafahanao maneho hevitra momba ny trangam-piarahamonina misy eto Madagasikara. Efa marina 3 volana voalohany izay izao, efa farana mihitsy moa izany ilay izy dia mino efa hitantsika eny amin'ny fahitalavitra tsirairay eny ny conférence de presse izay nataonay niaraka tamin'ny hijerena izay nandresy tato amin'ny fandaharana. Tamin'ity andiany voalohany ity dia namoaka trangam-piarahamonina 12 madimaso izay ahitana taratra fa mazoto tsika rehetrarehetra manaraka ny page Facebook mahatratratra any amin'ny 2:03 alina any sika zao no manaraka ny page Facebook madimaso. Reto olona manaraka reto indray dia anisan'ny nanampy be dia be any madimaso tato amin'ny fanatotosana ny fandaharana, teo amin'ny fandefasana vidéo, fanaovana commentaire, teo amin'ny fizarana izay tranga rehetrarehetra misy teny amin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Enina mianadahy izy ireo ary avy amin'ny faritra enina manerana Madagasikara. Mina avy eo amin'ny faritry Diego manaraka azy eo dia Zomiary avy atia Fianaratsoa, Mikael avy eo Tamatavy, Virginie avy eo Majanga, Monsieur Bonhomme avy any Tuléara ary Mamonjy avy eto amin'ny faritany Tananarivo. Anisany nahazo ny loka tamin'ity 3 volana voalohan'ny madimaso ity izy ireo izay misaotra betsaka anareo dia toizy foana fandraisana anjara. Reny ny anaran'izy enina mianadahy nisongadina tamin'ity 3 volana voalohany ity. Notolorana ny mari-pakasitrahana Mady Reporter zareo ary miampy telefona marika Tekno anankiray anatsarana foana moa ny fandraisana anjara izay. Ary indrindra anisany nahazo an'ilay formation mandritra ny 2 volana eo amin'ireo hainao manjery misy eto amintsika eo amin'ny lafin'ny télé, radio, gazety, Facebook, rehetrarehetra izay etoan'ny madimaso ray manontolo. Ao anatin'ny fialan-tsasatra tokoa tsika amin'izao fotoana izao ary ny fialamboly indray no loha hevitra amin'ny foizin'ny madimaso amaranana ny 3 volana voalohany. Raha jerentsika kely ny taremarika dia teo amin'ny 720 sy 700 teo fotsiny tsika nanao j'aime ny fanontaniana. Raha ohatra ka 10 ny vidéo voarainay ary 70 monja ny commentaire voaray tao anatin'ny page Facebook. Fa dia nahoana loatra re? Raha filaharana indray dia mbola Fianaratsoa ihany mitana ny laharana voalohany. Toliara kosa manaraka anazy kofatanana kely ho an'ny Toliara. Manaraka azy eo Tananarivo ary Toamasina ny farany. Nda ho jerentsika raha nitatitra nalefanareo. Ohatrinona ny fidirana zakanao hijerena ny mpanakanto ankafizinao. 15 000 ihany fijereko matetika. 3 arivo avao ty volahy. 25 000 moa FMC. 15 000 na 20 000. Oui, 50 000 tisio. 3 arivo, 5 arivo. Nyaka izy ihany no mifaranzaka. Farafaratsy no ihany amin'ny 15 10. 3 arivo zao ny mifaranzaka. 15 ihany ny asa. 15 000. 5 000 ariary. 15 000 eo. 3 arivo ka 3 arivo ariary. 3 000 ariary ohatry na mandaty 3 arivo hatramin'ny 5 arivo. 3 arivo, 5 arivo. 15 000 francs. Rehefa tena mpanakanto tiako izy dia mandeha 3 arivo. Eo amin'ny 1 000 eo no mizaka zao. Raha ny tiako dia tokony hoe 2 arivo na dia mandaty 2 arivo farafahabe. Eo amin'ny 3 000 ariary, 2 000 ariary, 4 000 ariary. 20 000. Eo amin'ny 5 arivo. Melanelany 3 arivo jusqu'à 5 arivo. 15 000. Tsy ho atao 50 000 tamin'ny jepoka aloha. 1 arivo zao farany zakako aloha. 25 000 eo farany. 2 arivo eo zany ny tokony ho isy. 15 000 mba 15 000 eo. 2 arivo tsy zakako. 15 000. Farany sako 25 000. 5 arivo farafanga. 50 000. 3 alina. 3 alina to. 2 alina. 3 arivo. 5 arivo tisako hiliramo. Mijery fampisehoana matetika ve ianao? Raha tsia, inona no antony?
le hoe mba spektakla hoe fety any Compilation zay mba mijery tsika. Magnentanao sendra teny manam-bola. Fampisehoana mijery misy na spektakla. Fampijery aka. Fampijery. Dia matetika evanjelika ny tena mijery. Magnenty fety matetika mihitsy aho raha ohatra mahafinaritra ahy le fety. Efa mpijery mihitsy tsika. Mijery raha le hoe mba spektakla mijery raha misy mpanakanto tiako zany dia mijery aho. Mijery misy raha hafa atao koa zany ka isaky lahady avao zao miala sasatra mandeha ambany vohitra. Indraindraika tsisy drala. Laha ohatry artiste tena tiako igny tena manenty matetika raha manenty aminay ity saky herinandro misy artiste sanandro. Laha tena azo malaza ile manenty raha saky herinandro. Indraindray ihany efa misy tena tiako dia mandeha tsy dia matetika loatra. Dia atao manao spektakla mazany tsy dia tiako. Manenty matetika raha. Tsy manenty, tsy misy drala sady kamo raha. Iaho tsy dia manenty spektakla matetika satria mifanisika iny zany tsy vitako. Rehefa tiako ihany zay vao mijery aho. dia mijery firy aloha. dia matetiky arakaraky ny mpanakanto tonga. Dia mijery matetika raha tsy zany hoe mpanakanto vahiny na le mbola vao misondrotra zany. Dia mijery rehefa misy tiako ihany. Rehefa misy tiako. Matetitika aloha. Za aloha zany dia anisan'ny tena mpakafy spektakla mihitsy ny mijery fampisehoana matetika mihitsy na raha amin'ny faritra misy anay. Tsy dia mijery matetika fa misy tao hoe fetifety iny fotsiny ihany. Dia mijery dia mampoy fotoana loatra zany io tena marina. Mijery. Tena mijery raha ohatra ka mpanakanto mety aminay zany dia mijery matetika zany. Raha tsy fidirana zany dia tsy mijery satria matetika vokalina be loatra amin'izay. Tsy dia ka zay le fidirana zay mihitsy no antony. Inona ny karazana fampisehoana jerenao ankoatrany spektakla? Milioka masika. Tsy misy. Tena tsy misy ankoatrany spektakla. Fampiratiana hosodoko reny. Mijery foty, ringby. Bola ringby ohatra. Adina koa zao ny tsara ankafiziko indrindra. Nga zao foty. Lavalava ny fampisehoana mijery. Natao hoe kabarea, natao hoe arina reny zany ohatra hoe fialamboly, baskety, baolina, foty, zany. Misy ampiasana afaka manao course moto, course tôbily, course scooter, le tena ankafiziko regny. Baolina, mijery koa cinéma. Laboly, alindakoho. Adinakoho. Ohatra hoe alinakoho, moraingy manahaka regny. Tantara teatra. Kabare fa raha ohatra hoe en plein air tsy Compétition. Fanatanjahantena dia ny baolina kitra. Mijery adinakoho na hoe mba mijery fanatanjahantena eny amin'ny tokotany sy ny any amin'ny toerana fanaovana azy ireny. Compétition na danse, compétition na kickboxing. mahafinaritra na antapanahy aloha voalohany dia football. Mijery foty, mijery an'ireny match international, match national ireny. Cinéma dia cinéma dia gala efa compétition. Salasala hoe ohatra hoe ara-marceau na resaka sport sahala mijelokana course moto zany no lalao tiako. Resaka match, grand match regny. Ohatra hoe adina omby reny. Iny zany karazana hoe fetifety any ambanivohitra. Resaka tantara peratra regny. Ankoatra ny spektakla moa zany ireny fampandihizana reny zany matetika ihany koa zany zay mijery teatra reny satria eto Fianarantsoa etsaka be ny mpanao teatra dia mijery. Baolina ny fampisehoana fidirana rehefa spektakla. Teatra reny. Teatra na hoe comédie musicale reny. Miaraka amin'ny namana ve sa miaraka amin'ny fianakaviana ianao rehefa mijery fampisehoana? Miaraka amin'ny namana. Namana ihany ny raha. Namana avao tingin-drama. Miaraka amin'ny namana cousin rehetrarehetra.
Miaraka amin'ny namana aloha. Fady amanjana. Miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny namana ihany. Manjaka matia tanàna ka. Miaraka amin'ny namana ihany. Miaraka amin'ny bandy le namanamako ihany no tiako miaraka amina. Miaraka amin'ny namana dia miaraka amintsika. Miaraka amin'ny namana koa dia ny avo. Tokony izy aloha miaraka amin'ny fianakaviana fa zany arakaraka raha ankafizinao koa le spektakla tiako zany dia miaraka amin'ny fianakaviana ka. Zaho misy namana arakaraka misy laha tsy mainka fianakaviana dia zaho manday namana miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny fianakaviana amin'ny zanaka. Miaraka amin'ny fianakaviana. Miaraka amin'ireo fianakaviana, miaraka amin'ireo olona tiana. Miaraka amin'ity sipa. Miaraka amin'ity namako nao resaka hoe adinako zany. Miaraka amin'ny namana tena mahafinaritra. Miaraka amin'ny fianakaviana. Namana. Miaraka amin'ny namana. Zanako ihany. Matetika miaraka amin'ny fianakaviana, matetika miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny namana indraindray dia miaraka amin'ny fianakaviana indraindray arakaraka zavatra jerena. Indraindray zarery dia raha tia ny vady aman-janaka dia mandeha. Dia indraindray miaraka amin'ny fianakaviana arakaraka. Miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny fianakaviana tena tsara. Matetika zany dia miaraka amina namana. Ohatra hoe lehilahy mitovy aminazy satria matetika manko ny vady aman-janaka tsy dia afaka loatra. Fa raha indraindray koa izy hoe afaka ny ankizy dia manaraka anahy ny ankizy. Miaraka amin'ny namana. Miaraka amin'ny namana. Namana no miaraka amiko ny fianakaviana miaraka amiko. Lesy mijery baolina izay vao miaraka amin'ny fianakaviana. Miaraka amin'ny sipa. Matetika aloha miaraka amin'ny namana satria ny fianakaviana ohatrany tsy dia misy tilijerena. Miaraka amin'ny namana. Raha nitatrana alefanareo taty aminay dia arakaraka ny fitiavanareo an'ilay mpanakanto no fahefambidin'ny tsirairay. Fa raha nivoarainay aloha hatreto dia eo amin'ny 3 arivo ka hatramin'ny 5 arivo eo ihany no zakan'ny sarambabem-bahoaka. Teninao zay tenitsika. Amin'ny herinandro manaraka tsika dia anaraka ny fandarana manokana ny rahana tamin'izy enina menada nandritra ny fivahinianany zareo teto an-toerana. Hiditra amin'ny andiany faharoa indray tsika atsoatsy dia efa manasa atsika rehetrarehetra sahady atsika jiaby anaraka ny page Facebook ny Madimaso alalana ny vaovao rehetrarehetra momba an'izay. Isan-kerinandro eto amin'ny Madimaso miteny ianao miteny tsika.